fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny Alleluia amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika tsirairay avy indray izay hitratrano eto androany amin'ity androany ity ravana malala dia miarabanao tonga somatsara eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramboka izaho ny aky radio ny mpikambana anatin'ny groupe Zemaresy dia tahiny tompony antsika tsirairay avy izay tonga eto androany toko sy mino fa ifampahireto indray tsika androany ary miarabanao tonga soeto ary dia tononoko amintsika tsirairay avy ny tokantrano any ny fiadanan'ny tompony anapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray amin'izao fandarana izao dia manasanao atratra ny farany fa adindraisasany moa ny raha antsika eto adindraisasa izay inoko fa ifampahirezana aminao andraisanao hery andraisanao fahasoavana andraisanao valim-bavaka halleloia dia tahiny tompary isika tsirairay avy dia raha androany no voatonga eto dia teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra kory nahatogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia samia tahiny tompo daholo atsika izay fampaketo kosa raha nabavitsika lovely nihitra voalohany teto androany halleloia dia raha bentsika raha nabavy lovely izy nitafiditra teto voalohany androany ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao raha nabavy lovely dia raisy nitsodrano ho an'ny nabavy lovely nareo any Koweït nareo any Arabia Saoudite sy any Chine izay somary taratara any Madagasikara amin'ny connexion dia menanareo ty tsodrano ty amin'ny Jeremia 2:30 andininy 2:20 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa zao no lazain'i Jehovah araka ny napatongavako zao loza lehibe rehetra zao tamin'ity fireneny ity dia araka izany kosa ny apatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko azy ary mbola hisy fifidianana sa eto amin'ity tany ity izay ataonareo hoe tany lao tsy misy olona na biby fiompy sady efa voatolotra teo an-tanan'ny Kaldea aminy halleloia hoy ny ten'Andriamanitra tahaka ny napatongavako ny loza lehibe rehetra teto no atongavany soa rehetra kosa
Alleloia. Zany te zany de tenenina tamin'ny andron'ny zanak'Israely zay niala tamin'Andriamanitra, rehefa niala tamin'Andriamanitra de lasa lao ny tanàna. Alleloia. Fa rehefa niverina tamin'Andriamanitra kosa izy izy Andriamanitra hoe hosoloko lay zavatra rehetrarehetra raha toko tamin'ny voalohany teo rehefa maizako teo hosoloko fahasoavana daholo amin'izay. Alleloia. Ary de hoe ny ten'Andriamanitra tamin'io de nasena ny vidy tany teo amin'io tany lao io i Jeremia. Entin'Andriamanitra nampifirofona aminy fa tsy vidy tany lao i Jeremia fa hividy tany ho ahorina indray izy fiainana indray eo izy fahavokarana indray eo de ahorina indray zay efa rafa de ho vokatra indray zay efa tsy vokatra hatramin'izay de ho tonga aminareo tsariavy zany ten'Andriamanitra zany tsodrano zany Ranabavilavili Madagasikara Koweity ny Arabia Saodita any Chine. Tahin Jesosy nareo samy mino sy matoky ao ambadiky ty pasika ity izay mitanterahantsika rapitso de valisoa ivary fahasoavana avokoa ny ady rehetra zay mety nilalovantsika taorinany tena hitantsika zany hoe ivoaka pasika izany ho fandresena ho atsika rehetrarehetra ho fandresena ho anareo rehetrarehetra ihany koa zay nitsofina rano teo hitsombadika ambadika ny pasika hitsombadika izany. Tainy tompo Ranabavy Lovely tainy tompo i Ranabavy Rosemina Sina Rosemina ny tao fanindroany. Alleloia. Tasoloa ya Ranabavy Rosemina i Ranabavy Erikaraka Togaso Zamina kamaradin'i Jesosy Sandolan Jesosy Lovely Tinamo efa narabaiko teo any Felana Rakoto Angelina Diamant. Alléluia. Angelina Diamant Andoandry. Alléluia. Tongaso Erikaraka Ranabavlina artisanat de Madagascar. Beth Sava. Alléluia. Nambina Tsiramboaramiel Kodanela Angelina Diamant tous Jesosy mandrakizay Kodanela Rodine Marie. Alléluia. Tongaso ihany koa i Kadaka Niana Mahenso Eliza Tsiala Kodaleoni Yama Olgaran'Olso Ajasika Patitsi Marina Tiana Mampionina Aingodelina Andrina Solo Soameva Ranabavy Miaja Vefselina Aikra Joelson Nesavao ny Aikra Joelson amin'izao fotoana izao. Alléluia. Mampamangany amin'ny ekizany be be ekizany efa Nesava am'ireo hitanao ireo ny anarany Alléluia. Roberta anisan'izany ry Zamina anisan'izany ry Soameva Rodina izavy dareo avy any avaratra etrezany ano ny Aikra Joelson amin'izao fotoana izao. Amin'ny sabata indray tsika miona tahiny tompo. Raha Alain Jesosy Mpandresy mihaja Jesosy Mpandresy tsisy isaorana amin'ny saotra indrindra Lovely hitsombadika ambadika mipasika zay ny azo antoka. Marijo Tongaso de Angelina Diamant Raha Alain asany apôstôly tahiny Jesosy tsika menakavy faly be mahita anareo de niteniko aminareo hoe maritatra amin'ny farany daholo. Alita San Antonia Tongaso raha vavin-dranabavy Angelina Diamant izy io tahiny Jesosy raha zana zo Sylvie Nambiny Tsomakrina Tongaso daholo tsika menakavy. Alléluia. Androany moa ny fandaratsika misy androany raha piso tsy misy olazay koa ny programme tsika andolo voalohany indrindra andolo tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoantsika mpitan'Andriamanitra ka de andao ampandrotsika navavitsika Fabiola Zanakandapy izy mitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany ametraka amin'ny fotoana mpitan'Andriamanitra. Ndao ary tahiny tompo Ranabavy Sandola amin'ny avy hatrany ny fitenenana. De tahiny tompo Pasitera Menakavy de tahiny tompo ihany koa tsika rehetrarehetra zay fanaraka tsy tapaka ity vavaka fiambenana ity na ity radio
andramoka izahao dia mbola iara ivavaka ary antsika revana malala ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra dia mbola iara ivavaka ary antsika tompoko. Ray eo misotranao zay noho ny fahasoavanao, misotra noho ny famindramponao fa mbola niarovanao sy ny tantananao zay nandritra n'iny tontolo andro iny erinaratra zao alina manginan'io zao. Fantatra tsara fa tsy nierinay tanjakay tompo natao zao anay fa nirefy taminao noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao fa mbola nomenao tombonandro mpivelomana zay nomenao fofonena mahavelona mbola fahanay miaina sy mijoro amin'izao fotoana zao. Misaotra Jehovah-Andriamanitra lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny famindramponao Jesosy ary ankehitriny koa dia mbola manoloana seza findrenanao indray zahay miankoka ito tongotrao Jesosy malalo mangahataka famindrampo, mangahataka familan-keloka. Ninina zavatra zay nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao nandritra ny tontolo andro iny dia ifonany eto anatrihanao zany. Mamelany elo kay tompo malalo ka mamindrafo aminay ka dia ankehitriny koa tompo malalo dia ametraka zao fotoanan'io zao eo ampelantananao zahay. Tantany connexionnay arovy mba tsy ho tapatapaka mba fahanay anatanteraka sy ravoravo zao fotoa mba afaka an'io zao zay mbola eny an-daly mba manisy mangetaeta temon'ny zao fotoa mba afaka izao enao anafengana dia sy nafengana ialehany mba ho tonga soamantsara anotrona zao fotoa mba afaka izao zay miny fa tena hoe efa nametraka teny soso sarobidy ao mba van'ny mpanomponao ianao ny fanahinao masina nametraka ny teny ny fanahinao masina koa anazava sady amelabelatra zany teny izany eo koa pastera zay amelabelatra zany teny izany amin'ny teneny ny vava ny tendreny lelany mba fahany iteny araka ny sitraponao eo koa mpanomponao zay tondra mba afaka ho an'ny firenenay anao mpiteny ny vava sy enendriny lelany mba fahany anadratra vavaka hiampahaka ny firenenay atonga ny firenenay tena hoe iova anao sitraponao anaharaka ny lalan'ny fahamarinanao ka dia misaotra Jehovah-Andriamanitra fa devosi satana dia afatra amin'ny ranao sy anankely tsanam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata ny firenena rehetra zay tsy avy aminao dia tsy ambinina tsy anankely ary tsy anampahefana koa amin'ity fotoanan'io zao ny fovato ambanginy ho tonga fonofo oka zay teny zay zarain'ny mpanomponao androany fa tena hoe tsy tonga tsisy ho latsaka andalana fa tena hoe ho tafatsatoka any amponay tahaka ny sabatra roa lela tafatsatoka any amponay ka dia misaotra Jehovah-Andriamanitra ary moa avy zato eny any amponay zany hiampaka eo amin'ny fiainanay ihany koa zany teninao zany ka dia misaotra Jehovah-Andriamanitra zay miny fa tsy tahaka ny deranay teto ivoany eto fa tena hoe azo hery zay azo ampanay satria ny teninao dia eny zay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao dia fanilony tongotra sady fanazavany lalanay ka dia misaotra Jehovah-Andriamanitra ho anao ny dera sy aja ary voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranam-bavy fabiolatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manake-pahasoavana ane amalo fitianao dia ho tahiny tompo hatrany hatrany ane ranam-bavy Fabiola tombo ositra dia mitombo fahasoavana dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Endravana tsy misy fadarantsika rapitso eto ny antony dia fantatrareo mazava tsara fa efa ray volana sy tapany zay no nanentanana teto fa hiatrika pasika isika. Miroan'ny anotsika hira aloha dia dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hanentana kely faraparany ahako. Tsy misy ny fandarantsika rapitso satria amin'ny lera tahaka izao tsika rapitso efa ao anatin'ny alom-bavaky ny pasika tokoa izay hotanterahana ao anaty Zoom. Tsy ao anaty tsisy fandarantsika eto zany rapitso. Tsy misy live tsika rapitso tsisy vavaka fiambenana. Ny alarobia koa mety possible tsy hoe mety possible tsy isy koa satria mbola tsy aiza mety arerahana mandritra ny alom-bavaky ny pasika eo. Atao manao teny roa ihany fa rapitso zany dia efa tsy misy fandarana ny larobia dia mbola hitantsika ihany akaraky ny arerahana eo mety tsy isy ny fandarana ny larobia fa mety isy ihany koa mandefa fa filazana ihany moa zahako ny après-midi hoe isy ny fandarana na tsy isy. Ny teny taminareo moa zay hoe zay rehetra manirana hiaraka pasika aminay hanao alom-bavaka pasika dia mandefa MP dia ampidiriko anaty groupe. Halleluja. Ady isaorana n'Andriamanitra fa dia efa maromaro nareo ny ao anatin'ny groupe eo tsy haiko raha misy afaka miteny tsika ao anatin'ny groupe firy moa zao tsika ny ao miaraka amin'ny groupe zay maharesy rapitso ala tahaka izao zany tsika dia efa ao anatin'ny alom-bavaky ny pasika. Samy manomana ny fandraisana rapitso ao anatin'ny groupe tsika rehefa eo anareo zay ao anatin'ny groupe 9:30 zany zao misaotra lalatozo 9:30 zany zao no efa ao anatin'ny groupe dia ary hitandrana pasika amin'ny menakavy kely satria ny pasika dia tandrema ny mpianakavy. Halleluja.
raha misy aminareo efa vita badisan'ny rano tany amin'izay fiangonana nisy anareo dia efa de afaka miara-mandray fanasan'ny tompo aminay nareo rapitso na tsy mpandray ary nefonareo de afaka mamonjy fotoam-bavaka any tadio ny torotentsika tamin'ny zoma fa zavatra roa ihany mitranga rehefa pasika na fandringanana na fandresena. Alleloia. Ivadika fandresena ny adinao io aorinan'ny pasika, ivadika fandresena io faharesena zay niainanao io ozina zay niainanao hatramin'izay io tapaka io aorinan'ny pasika ampitsimbadika atsimbadika Andriamanitra ny tantaram-piainanao ry havana malala. Manasa anareo raha misy aminareo mbola maniry hiditra amin'izany dia mbola misokatra ny MP-ako mbola mandray anareo afaka ampidiriko anaty groupe nareo dia rapitso loatra zany tsika tsy eto nomeona fa anaty Zoom mila mampiditra Zoom kosa nefa isika amin'izay. Mialohan'ny zavatra aloha dia aloha arabaiko nareo mbola misy taminareo mbola tsy narabaiko tonga teo itody Raonisoa tahiny Jesosy Marie Hortensine Olgaran'Orsoa Anjasika Patitry Soameva Odanela Ralalin Tojo Olgaran'Orsoa Ando Andry tahiny Jesosy efatra amin'ny fito amby efapolo ny anatin'ny groupe pasika 47 zao ny olonao zany raha miampanareo zany mety ho feny 50 ihany tsika no iaraka igogogogo alleluia mevonahitra ny Jesosy eo atongony rapitso satria dia tena aina fa tena ho amin'ny fotorotoro no hitandrimantsika an'izany pasika zany rapitso. Efa voninao ny ankizy anaty groupe ka mba te hanao kokoa kely anareo ny sady anso anareo nareo zay mbola tsy tapa-kevitra dia andeo ara iandry ary hitandrina pasika aminay reo zareo reo andange metsika hanao kokoa kely ranabavy Rosemina hony tay tompo ranabavy Rosemina io Rosemina any Bordeaux iaraka hanao pasika amintsika izy rapitso. Io Ralatojo hanao kokoa kely hony Ralatojo ranabavy ama hony hanao kokoa kely atsika efa vonombonina amin'ny pasika ranabavy ama any Koweït any ranabavy Rosemina moa avy any Bordeaux Ralatojo avy any Allemagne ranabavy Nambinina aty Frantsa efa vonona koa vonombonina ihany koa amin'ny karazana pasika. Ranabavy Fabiola any Koweït efa vonona hony izy anatanteraka ny pasika. Ranabavy Sylvie tahiny Jesosy hanao kokoa kely atsika hony izy hitandrina pasika rapitso. Halleluia. Izy mivady mihaja sy alain ao Madagasikara manao kokoa atsika hitandrina pasika rapitso. Halleluia. Falibe zay miaraka aminareo Love Litinazy nazo tsodrano teo hanao pasika iaraka amintsika izy rapitso. Halleluia. Raha Antanelina Marie Charline any Madagasikara iaraka hanao pasika amintsika izy dia manao kokoa anareo hony raha Antanelina Marie Charline. Halleluia. Soameva hony efa vonona reto manao kokoa atsika Soameva tahiny Jesosy. Elizatsiala efa miaraka amintsika koa. Halleluia. Anatanteraka amin'ny pasika tahiny Jesosy ao Arabia Saodita miaraka amin'ny ranabavitsika. Aingondelina Rodriguez efa vonona hony izy manao kokoa atsika iaraka hitandrina amin'ny pasika rapitso ry havana malala. Ao ihany koa ranabavy Beth efa vonona ao Koweït eo halleluia iaraka anatanteraka hitandrina amin'ny pasika. Ao ihany koa Kodanela ao Belgique ao efa vonona amin'ny arim-bavaky ny pasika. Ranabavy Lina eto Frantsa efa vonona koa ny sady manao kokoa atsika iaraka hitandrina pasika rapitso. Sandolany Irina tsy adino Sandolany Jesosy. Halleluia any Koweït. Any Italia ihany koa efa vonona ny anabavitsika Mahenso anatanteraka pasika miaraka amintsika. Halleluia. Izy mianaka koa ao hatramin'linao kely hitandrina pasika rapitso nanabavikadaka kokoa nareo mianaka kely tahiny tompo nareo mianaka avy kely halleluia. Ao ambadibadika ao ihany koa ranabavy tsy ao izy ranabavy Suizelle koa moa fa tsy nisy sary. Rahalahy Jonathan ao Allemagne ao efa vonombonina ny rahalahy tandrina pasika iaraka amintsika. Ranabavy Aina eto Frantsa efa vonona koa ny Aina. Halleluia. Tsy ambaka an'izany ny any Chine any ranabavy Angelina ao anatiny ao koa
anatanteraka pasika araka amintsika razana razana monika tahiny jesosy razana monika efa vonimbonina koa izy ravana manao kokoa atsika hony erika koa eto frantsa manao kokoa atsika araka itandrina pasika amintsika izy halleloia ao ihany koa raha nabavy rodinina okoety ao efa vonimbonina anatanteraka ny pasika raha nabavy lalahy fantain lalanirina eto frantsa anatanteraka ny pasika ihany koa miaraka amintsika mamy ihany koa efa eo ny tanora keliny jesosy halleloia efa vonina mario dasoloa izy izy teo tsy hitatampoka mialatsiny kodaleoni efa vonina ihany koa anatanteraka ny pasika halleloia ao ihany koa ohatrany tsy mipotratsonitra na vavy mario tansina fa sakateo zany mbola ao moa re tsy misy sary ihany koa no ny antony maro isan-karazany reny ry zareo efa ao vonimbonina ka miandry anao ianao sisa mandrasana halleloia mbola afaka miaraka aminay ianao zay daholo no miseho sary zay daholo tsika no miseho sary halleloia reny ny ekipa mavitrika reny halleloia ny sasany amreny rehefa nangataka andao mba anao tonga dia anao alimbavaka indray androany alina ao anatiny hafanampo izy manao an'izay fa aloha tonga dia ataontsika rapitso atambatritsika rapitso ny hery halleloia tahiny jesosy ary tsika rehetrarehetra fito amby efapolo zareo ny ao fa enina amby telopolo ny seto anaty zoom atao teo eny ary amen zany raha nabavy graduelson ivadika fandresena io ny pasika ray amina dia tena zava-dehibe ny pasika angeravana ka tena tao ambadiky ny pasika angeravana ka nipitany ranomasina mena ny zanak'Israely fiainana hafa mihitsy teo fiainana andevo sy mpanompo taty fiainana zanak'Andriamanitra tarian'Andriamanitra ny amin'ny tany efitra rehefa mahita ny zavatra rehetra tena fiainana roa samy hafa tanteraka mihitsy fa teny amiko anao ka za dia teny aminao hoe tokony hanovany fiainanao tokony hampitsombarika ny fiainanao ihany koa ity pasika izay olalovantsika ity hotandremantsika rapitso ny pasika moa dia tena tsy maintsy amin'ny alina izy ny atao satria amin'ny alina ny fitandremana ny pasika izay mahatonga antsika manao alibavaka misy maromaro amin'ireo ankizy ireo nefa namboatra ny programa ny ampiasana tsy asa raha fakapitso anisan'izany koa ny tenako satria zava-dehibe amiko ny miaro tory rapitso anteraka amin'ny pasika anomanako ny heritaonako manaraka indray satria amin'ny heritaona indray vao izy pasika ary raha tonga ary jesosy dia io mipasika farany ka ho fandresena ho atsika rehetrarehetra halleloia alaisantsika ny rany jesosy lay avozina ty anatytsika hitondra fanasitranana hitondra fiarovana hitondra ny zavatso rehetra izay tokony olaitsika tokoarytsika rehetrarehetra ndao atsika aloha ieno iritsika dia hiditra mitoriteny am'izay tsika rehefa teny toko minamina izy koa mbola tsy narabaiko teo andondrefa narabaiko kodaleonefa narabaiko tahiny jesosy daholo ary tsika rehetrarehetra lasa arytsika ieno iritsika dia aveotsika to ditra mitoriteny mbola iaina anatin'ny irany pasika foantsika ho voninahitran'Andriamanitra sy anomanantsika ny foamam-panahintsika
Alleloia, sotran'andriamanitsika amin'izany hira izany fa antenaina fa tena nahakoako izany hira izany rapitsoalina. Misy aminareo manontany aizana rehefa ny fangatanareo hiditra anatin'ny groupe hitandrina pasika rapitso dia any amin'ny compte akiradio andramoka izao. Mety misy aminareo mba efa lela tsy teto dia tsy nafantatra efa bloqué le compte rado akiradio iny betsaka nareo mety tsy mahita inona no compteko le akiradio andramoka izao. Iny hitanareo mandefa iny tahitinareo misy soratra iny hoe tahiny tompo dia iny no compte ampiasaiko izao, radio akiradio andramoka izao. Ao ny alefanareo ny MP hoe za hitandrina pasika dia ampidiriko anatin'ny groupena pasika ianareo anatin'ny messenger fa nefa kosa mila manana zoom ianareo satria anaty zoom tsika hitandrina pasika. Raha mahafinaritra dia izao pasika io sika atao taty atokantranonay toatra ny tamin'ny heritaona fa saingy andavanandro dia tsy possible. Tamin'ny heritaona mantsy tsika sabata ifoalady izay tsy diso na zoma sabata moa nanaovantsika pasika tamin'ny heritaona iny dia tatao taty atokantrano fa aza malelo nefa nareo fa amin'ny pentecoste kosa afaka 50 andro mikonty amin'ny zomatsy amin'ny lahaditsika dia aty atokantranonay no ataon'ny pasika ny pentecoste ka dia efa zay ho avy nareo dia efa amboary ny programa. Tamin'ny heritaontsika 30 mahery tsika ny taty 30 tonga tsika nareo ny tonga taty dia tato tsika fa nisinisika tato an-trano tato. Halleloia, nafinaritra ny fety nafinaritra ny fiarahana. Dia amin'ny pentecoste koa tsika 28 mai ny pentecoste somalina ifo sabata tamin'ny dia afinaritra satria tsy miasa ny lundi de pentecote manomboka zoma ny ankizy sasany dia efa ho avy aty dia miara manao vavaka fiambian'ohatra isika ny zoma amin'ny pentecoste io dia miara mitandrina sabata vita ny sabata samy makaina tsara ny ankizy tonga dia miarika pentecoste mandray fanahy masina daholo dia tahin'ny tompo. Halleloia, sika tsy tapafony sabata manera vizaka be zay zay ataotsika tahin'ny tompo daholo ary andao sika avy hatrany ditra amin'ny tenin'Andriamanitra ndray araka amin'ny rana vavintsika rodinina isika izy nitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia menofinaritra ary aoriana ny toroteniny moa dia velona ety any ny tenako mba melapelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleloia, menofinaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Halleloia, amen. Tahin'ny tompo rana vavy rodinina anao ny fitenenana. Miandrikelintsika tompoka azafady. Nareo mba mandinidinika rana vavy rodinina eo fa mbola manokatra ny miandrikelintsika tompoka azafady. Mialatsiny fa connexion mahatonga an'izy tsy misokatra tompoko. Miandrikelintsika azafady.
miala tsiny miala fondro. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Taso azafady tompoko. Halleluia, mbola faly miarahaba pastera ny tenako amin'izao an'izao, dia faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy manaraka izao fandahana vaovaka izao. Faly mahafaly ahy izany tenin'Andriamanitra amintsika androany izao, satria atsika mory avy malala samby mikatsaka hitady mba hahazahoantsika fiadanana, samy mikatsaka mitady azo fahasambarana. Halleluia, dia faly miarahaba pastera ny tenako izao dia faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy manaraka izao fandahana vaovaka izao. Faly mahafaly ahy izany tenin'Andriamanitra amintsika androany izao, satria atsika mory efa malala samby mikatsaka hitady mba hahazahoantsika fiadanana, samy mikatsaka mitady azo fahasambarana. Halleluia, dia faly miarahaba pastera ny tenako izao dia faly koa miarahaba. Tsiny kely aloha ry havana, somary misy mifangaro kely miala tsiny indrindra. Miala tsiny indrindra tompoko misy mifangaro kely. Dia aventsika ato amin'ny Zoom tsisy amelona micro azafady indrindra. Kelo lavana. Mbola zany tsisy alahelo hoe inona tokony ataoko mba hahatonga zaho sambatra. Mety marary eny amin'izao fotoana izao, ino tokony ataoko mba hahatonga zaho sitrana mba hanome fiadanana. Mety manana olona amin'izao fotoana izao, ino tokony ataoko mba hahatonga olona ity voavaha mba hahatonga zaho sambatra. Misy teny fikasana dia omen'Andriamanitra antsika. Dia hoy izy tenin'Andriamanitra izay manao hoe ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masina, ary tsy hisy fanentena fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo fitarenana na fanentenana fa efa lasa ny zavatra taloha. Alleluia. Dia izany tenin'Andriamanitra izay voalazany eo amintsika. Amin'izany teny fikasana izany, tsisy alahelo, tsisy fahafatesana, tsisy fanentenana, tsisy ranomasy milatsaka eo amintsika fa aniny voasambotra antsika. Dia raisin'ny bebolina izay ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika keto dia hitantsika any amin'ny Petera faharoa toko fahatelo, raisintsika amin'ny 5:17 ka hatramin'ny 5:20. Petera faharoa toko fahatelo, raisintsika amin'ny 5:17 ka hatramin'ny 5:20, izay mivaky toy izao manao hoe kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoerany
fahamarinana. Koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo efa mazotoa mba ho hitatsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tombo amin'ny fihavanana ary ny famindram-pony ny tompontsika dia ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratra Paul rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Alleluia. Izany teny fikasana zany dia ampitin'Andriamanitra amintsika eto androany. Atsika kanefa fikize isika araka ny teny fikasan'Andriamanitra manantena lanitra vaovao. Azafady asy manikoakoaka hely zahady. Sy lanitra vaovao sy tany vaovao. Zany hitoerantsika iny hitoeran'olona marina, hitoeran'iny fahamarinana. Mety malahilana amin'izao fotoana zao, amin'ity andro iainantsika zao, amin'izao fiainan-tsarotro zao. Malahelo, lasa tanondroka lalandava. Lasa hanao zavatra aby efa tsy efa satria lasa kamokamo. Dia ho antsika kristianina maloha ho an'izay manaradian'Andriamanitra asa malahelo fa manana fanantenana amin'Andriamanitra. Manana fanantenana amin'Andriamanitra. Izy ilay hanmeo tany vaovao sy lanitra vaovao. Hitantsika moa ty tany izay misy antsika zao betsaka zavatra miseho, betsaka zavatra lalovantsika, betsaka ny fahoriana, fa kanefa isika manana lanitra vaovao sy tany vaovao zay iteran'ny fahamarinana. Manahoana atsika raha andeha hitoetra amin'izany tany zany ry ava-malala dia izy tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Romanina 12:12 dia milaza hoe mifalia afaka izy amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fahoriana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Mila mifaly tsika amin'izany fanantenana omen'Andriamanitra atsika izany. Mila manino afaka izy amin'izany ry malalaka satria manantena zavatra zany izany ianareo afaka izy efa mazotoa mba ho hita tsy manantsiny amampondro eo amin'ny tombo. Mazotoa ho antsika zay efa mivavaka, mazoto mivavaha mandrakariva. Mila mazoto tsika manao sitrapony, mazoto tsika manao izay marina mba hitoetra amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany. Satria fantatry ny hitantsika hoe ny fahamarinan'Andriaman'i Paul. Satria nanino izy niteny hoe amin'ny 1:10 ary ny famindram-pony amintsika dia ekeo izo famonjena tahaka ny voasoratra Paul rahalahy malalantsika ho anao ranadahy ekeo Jesosy Kristy. Ekeo antsika anabaviny zany Paul zany, atsika anabaviny Paul zany ekeo Jesosy Kristy. Zay Jesosy Kristy zay malalantsika handeha tahaka Paul zay men'Andriamanitra fahendrena, tahaka zay koa andehanantsika azahoantsika amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany. Tamin'ny Apokalipsy teny, Apokalipsy 2:20, zay izy vakity hoe ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masiny ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarenana na fanentenana fa efa lasa ny zavatra taloha. Dia toy izay antsika amin'ny 9
ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havoziky ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireto teny ireto. Mila manino tsika, mila manompo Andriamanitra hatrany, miara-dia aminazy rehefa avy zany Jesosy Kristy zany, tsy ho hita hanantsiny amampolo tsika eo amin'ny fiaviana, mba samby hiara itsenazy amin'izany ranolanitra zany. Engany tahaka le dimy hendry izay nisy tantarany dimy folo ny dimy hendry aminazy na iny niara niakatra teo amin'Andriamanitra, fa ny dimy tanana iny de tsy nahatana le iny fa marina, lasa sondriana, lasa matory, lasa variana. Azany koa tsika amin'izao fotoana zao mety variana tsika amin'io eritreritro hoe iny tokony azahoako fiadanana, lasa matreky erila tsika de na ny tenin'Andriamanitra aza efa tsy tsaro antsika. Mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro tsika ary makato azy, mila makato satria marina izany teny zany, tsisy vandy rehefa ho avy zany Jesosy Kristy zany. Raha malahelo anao amin'izao fotoana zao, raha misy olona problème misedra eo aminao, hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe, fa raha mbola hisy koa ny farany fky dia tsy ho foana ny fanantenana. Eno zany tenin'Andriamanitra zany. Atsika manana fanantenana, tsisy ranomaso, tsisy alahelo, tsisy fanaintenana, tsisy fitarenana, tsisy fahafatesana. Efa voaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, de izy afaka manasitrana n'Andriamanitra ny nanova mofo dimy de nivoanana firy ny olo manelo 10,000 nataony Jesosy teo tamin'ny vahoaka izay nalahena iny ka tsy hisy haniny hoaniny, kanefa na iny mofo 5 sazan-dranodoa navoko ny mandeha firy avy malala. Ary hen'Andriamanitra koa magnova io izay zavatra izay tarenana eo aminy, de resy izy mifalia amin'ny fanantenana zay omen'Andriamanitra atsika zany, miareta amin'ity fahoriana zay misy atsika zao, mahareta amin'ny fivavahana mba tsy hanantsiny atsika rehefa tonga zany Jesosy Kristy eo amin'ny ranolanitra. Izay rehetra manana izany fanantenana izany avy malala, miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy koa. Io le fahamarinana io, izy eny tokony hitanantsika, satria raha manana fahamarinana atsika de na iny hiakatra amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany. Hoy izy tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio, fa izany zavatra izany efika izy dia katsahan'ny jentilise, fantatra fa fantatra ny rainareo izay any an-danitra, fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Iny no tokony ho antsika, de mila mikatsaka ny fahamarinana, katsaho efika izy ny fahamarinana efika izy, katsaho ny fanjakana any ambony any an-danitra, ikatsahantsika mba hazahoantsika izany famonjena izany. Tiatsika Jesosy rehefa malala, tiatsika Andriamanitra rehefa malala. Ho anao izay rehefa mitandriny tamin'izany tenin'Andriamanitra, rehefa mitandriny ary rehefa mivavaka amin'izao andrianantsika zao rehefa malala, de Andriamanitra hombatsika isanandro isanandro. Zaho homba anareo mandra-pahataperany izao tontolo zao izy. Aza dia lasa malahelo zany, fa mazotoa amin'ny asan'ny tompo, mazotoa manaradia an'Andriamanitra, fa ho tonga amin'izany fanjakana
lanitra vaovao sy tany vaovao zany isika dia tsisy fitarena tsisy ranomaso. Haleloia, fifaliana lehibe no iandrandrantsika ilay Jesosy Kristy izay mamonjy antsika io. Raha manatona Jesosy antsika araka ny teniny hoe izay manatona avoka izy dia tsy mba ho lafiky mihitsy. Anako rehefa manatona azy na ino zavatra hitarenanao aminazy dia omenanao izany zavatra izany. Fa resy Jesosy Kristy ry hava malala. Ho anazy miaritra letrinela ry hava malala dia hoy izy Andriamanitra, satria efa niaritra ny teniko ny amin'ny faharetina ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakavana izay efa miaritra amin'izao tontolo izao. Ho fizaho antoetra izay monina ambony tany, ho afaingana ahafika izy Jesosy. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy hakany satroboninahitra. Mahazo zavatra izay mangenongeno ny fanahintsika amin'izao fotoana izao, hitadintsika hiembotro, hitadintsika hivily, fa kanefa tany mafy izay anananao mba tsy hisy hakany satroboninahitra. Rehefa avy Jesosy Kristy dia handray-tsika amin'ity tany be fahoriana izao. Dia voninahitra rery Andriamanitra dia mankasitraka anahy naharitra hatramin'ny farany tamin'izao tenin'Andriamanitra izao dia mahareta amin'ny fivavahana, mahareta fahoriana ny vavaha mandrakariva fa hombantsika Jesosy. Dia raha tsy avy eo amin'ny ranomanitra Jesosy, amin'ny manaraka koa isika iona eto. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranambavitsika Rodina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny amintsika izay. Alleluia. Mino efa maheno nareo amin'ny zoomon. Alleluia. Sotra Jesosy, sotra betsaka nanambavy Rodina tao anatin'ny toriteny mahakasika ary manome fanantenana tokoa ny toriteny izay netinao dia Andriamanitra manankilipasoavina ne amaly fitianao ranambavy Rodina. Miraba nareo izay voaniditra ihany koa Geneviève-n'Andriamananjara, Faliray Eritovo, Aingonirina Rodriguez, Aingonirina niovaka ny anarany, Aingonirina Rodriguez Aingo. Alleluia. Tombositra dia mitombo fa saovana ranambavy Rodina dia Jesosy amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Alleluia. Ten'Andriamanitra izay netiny moa Petera faharoa, anisan'ny netiny teo Petera faharoa toko fahatelo. Ka amin'izao jerentsika aloha ty andiny fahatelo ambin'ny folo ity fa mahafinaritra ity tenin'Andriamanitra ity. Alleluia. Tany tompo razana Monika, tany tompo Soameva. Misaotra nareo koa mankasitraka amin'izareo mpandray anjara fa dia mampahirandrareo foana fandraisanareo fankasitrahana izay ataonareo. Alleluia. Olona tenin'Andriamanitra hoe kanefa isika araka ny teny fikasany dia mana tena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Isika zany dia nampanantenana zavatra. Ino nampanantenana antsika? Apokalipsy 1:20 vakitsika vetivety. Apokalipsy 1:20 andininy voalohany. Ny amin'ny Jerosalema vaovao. Efa hita ny Jaona le izy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Aloha vakiko aminao mihitsy mba hahafahantsika manantena. Vakiko aminao jereo ny Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny andininy voalohany ajantsika ny ambanimbany any. Alleluia. Hitantaranao ny amin'ny Jerosalema vaovao ny tenako androany. Ny anaran'i Jesosy ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Foana zany ny ranomasina. Tsy eo intsony zany le tany hitantsika taloha, le lanitra hitantsika taloha, le lanitra mandatsaka orana, le lanitra mandatsaka vandra, le lanitra mandatsaka varatra, tsy intsony ny lanitra eo. Hitany taloha io hitany ty tany iainantsika ity. Tany tompo tery ralibentsy.
ratsy. Eto amin'ity tany ity ianao a, ny atongavana hoe de ranomaso. Ary tsy eken'ity tany ity tsika raha tsy mitomany tonga eto. Misy sage-femme angamba eto, mba maheno soa maheno zany tsara. Fa tsy maintsy kapohana ny zaza fa raha vao zaza tsy mitomany tsy normal. Tsy eken'ny tany, tsy hainy eto tany eto. Raha tsy mahavita mitomany aloha, ilaina ny mitomany. Tsy ponina amin'ny tany ianao raha tsy mahay mitomany, zany hoe tsy mbola mitomany hatramin'izay. Tsy maintsy kapohana ianao, voaka ny zazakely. Fa maninona kapohana? Mahay tao tsy mitomany. Zay le tany. Tsy ponina eto ianao raha tsy mahay mitomany. Ary miomana hitomany rehefa ponina eto a. Fa tokony omena antsika androany. Fa misy zaza tsy mitomany, voalatsaka dia mitomany, fa misy zaza tsy mitomany a, dia kapohana mihitsy ny loha vao mitomany. Fa tsy normal raha zaza tsy mitomany. Aleluia, zay efa nisy avy any ohatr' izany. Nikapohan'le voaka le zaza dia kapohan'le sage-femme le zaza. Satria maninona? Satria tsy mety mitomany, tsy mahalatsaka tomany. Aleluia. Akiko ihany. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, ny navany an-danitra, araka le tenintsika rehefa mandeha ny jingle antsika. Indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, ny navany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Teneniko anareo a, hijaonona amin'ny tantara io, ohatra antsika ihany. Raha sena mijery zavatra amin'ny mason'olombelona isika. Ohatra misy vehivavy atao mariazy, dia tsara tarehy be mihitsy ny akanjony, fa tsy voatantaranao rehefa mitantara amin'ny olona ianao hoe ny didin'le akanjo ohatr'izao, ohatr'izao a, misy anonavy eo amin'le akanjony, dia ny halavany dia ohatr'izao, dia tsy voatantarantsika. Raha mahita mofomamy tsara tarehy ve tsika, tsy ary voatantarantsika hoe misy cerise ery ambony, dia ohatry misy izao, dia tsy voatantarantsika amin'ny antsipiriany. Voatantarantsika fotsiny hoe tsara. Ny voatantaran'ny jaune, toy jaune hoe le taloha lasa. Voafafao anatin'iny daholo, voarangotro anatin'iny daholo ny faharatsiana sy ny tsy fahatanterahana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary nanteny izy fa nidina Jerosalema avao, voahomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vadiny, dia mieritreritra ianao mahita zavatra tena tsara be, efa miaingo. Aleluia. Ary Andriamanitra raha hanala an'le teo aloha, tsy maintsy zavatra tsara lavitra noho iny no omaniny. Ary narefe mahery avy teo amin'ny seza fiandranana nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia teo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona. Ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy teo Andriamanitra. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana tsony, tsisy alahelo na fanitarainana na fanaitainana, reny le zavatra taloha. Zay inonareo ny fahazavana-drambavy maheno mitomany a, respiration, première respiration izy a, sy expiration, zay vao velona, zay vao mitomany. Raha tsy mitomany zany tsy velona. Raha zany teny fampanantenana antsika zany. Amin'izany fotoana zany, zao Andriamanitra mbola atsotsika dia davitsika, tsy fantatsika aizary zao Andriamanitra eto, fa matoko fotsiny tsika eo Andriamanitra e. Fa amin'izany fotoana zany hitantsika eo Andriamanitra. Tsy amin'ny finoana tsony, minontsika ravana fa manatrika ny fanatrehanao tompony ilaiko. Mino fotsiny hoe misy mangorongoro vitsika zany, tena ohatrany toy izany hoe manatrika eto Andriamanitra. Tsy zany tsony. Amin'izany fotoana izany, zaho eo aminy izy Andriamanitra. Sao dia tena io Jehovah io. Io Jehovah fa tsy lavitra antsika, aleluia. Ary hofafany ny ranomaso rehetra. Tsy ampilendanenda antsika ve zany ravana? Tsy mampientanentana antsika ve zany hoe? Hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, zany hoe tsisy ranomaso tsony. Be ny zavatra mampitomany eto amin'ity tany ity. Be ny zavatra mampitomany eto amin'ity tany ity.
zay io maritra tamin'ny groupe tena teneniko anareo a vao nyteneniko tamin'ny ankizy teo fa saky tsy nahita tory tamin'ny alina ny eritreritra nahita publication an'olona zay marika dia niadevitra kely zay tao tamin'ny groupe miresaka ny fiainana a Madagasikara hoe vola 1 million de francs vary ray gony dia charbon ray gony dia lany dia mitantara zareo nefa be tabe any a Madagasikara ny olona tsy misakafo intelo isan'andro zany dia mitombony zany zao nahita tamin'ny nahita any Haïti tsy haiko nareo na iza nahita an'iny ny olona mihinana tany fitanareo iny le mihinana tany ny olona dia le tany ny anaovana gâteau iza nefa nahita an'izay sary zay zay vidéo zay any Haïti be loatra ny olona tsy anasa dia tsy mahavita mamokatra ny olona tsy mahavita manao an'iny dia ny ataon'ny olona mihinana tany dia tany io tany mena io alaina any ambanimbany reny hono ny tsara malemilemy dia ahodina dia asiana sira dia asiana menaka dia tatavanina dia polipolesina dia mamoaka tena efa le tena le faran'le madinika dia lasa ohatran'ny crème zay misy ohatrany lasa ohatrany dia ahodina dia asiana sira na asiana siramamy raha mofomamy zany dia mamy asiana sira dia sira tany napotrany teo ny fomba fanaovana azy hitako zay mary dia ahodina dia tatavanina dia mamoaka ohatrany tena crème be efa tena ohatrany tany manga zay dia polipolesina amin'ny tany atao lasa ohatrany sarina biscuit ohatrany sarina biscuit reny dia atapy andro dia maina dia zaraina dia mihinana amin'izay olona mihinana dia ohatrany mihinana biscuit nefa tany tena tany tsy zavatra nambolena tsy zavatra fa tena tany fa traitena fotsiny traitena be dia tsy mihinana tsy renao zany masaikisaiky be le zavatra hoaninao fa tena tany fa tatavanina be amboary misy fomba fanamboaran-dra tany asiana sira any Haïti zany zao no hoanin'ny olona dia le izy nefa mahibe foana le olona satria zao le izy tsy mampatavy tsy mampatonga nofo fa le izy zany rehefa mihinana izy dia miraikitra ao anaty vavony ao dia ny zavatra fantatro fotsiny hoe ohatrany voky ahy zany miziniziny ohatrany hoe voky fa mahikely foana dia miraikitra ao vavony tsy mety levina fa miray vavonao zany miasa foana fotsiny dia zany dia mihinana an'iny ny olona dia faly izy mihinana nefa tsy mitondra ninina eo amin'ny vatany tsy misy hery tsy misy nininina otrikaina tsisy ninina fa mihinana tany zany ny fiainana eto tena zany ny fiainana za zany mampahery antsika rehetrarehetra androany fa ninona zavatra lalovanao mbola tsy ohatr'izany kosa aloha fiainantsika misaoran'Andriamanitra ianao ary raha mbola Andriamanitra koa nitokinao tsy afara amin'izany tsy mihina tany zany menarana no noson'Andriamanitra ho hinana vovotany fa tsy tsika olombelona fa raha mbola Andriamanitra nitokinao raha mbola Andriamanitra nifikiranao tsy avelany ho tahaka izany ianao eto tany ary aza mana fa misy zavatra tena itsika orinany tena androany mitodika amin'ny olona izay manana ny ampy miheno eto androany tsara manana ny ampy ary tsy manentsika ny olona manana ny ampy tsika sanatria eto mba avaka ny sasany mba manana ny ampy ohatranareo fa za mitenareo hoe raha zao ny miadana sy ny manan-karena fa mandalo io mandalo fitopolo na valopolo ny tenin'Andriamanitra za rehefa mieritreritra ny fotoana iainantsika ity dia ny azo foana ny eritreretiko raha za velona 20 taona dia kotiako ny andro atoriako atsasany latsaka amin'izay 20 taona zay matory ohatra zany hoe raha 20 taona ny velona dia azo antoka fa raha kely indrindra ny 30 taona tamin'izay raha natory tsy nanonina fa natory 30 taona ary ny 10 taona ambiny mety 10 taona tanatin'izay narary atambatra zao zany ny andro narariako mety 10 taona tanatin'izay tomany tsy afaka fanadinana tsy nahazo zavatra zay ny ilaina diso fanantenana mandalo olana sy ady be dia be dia ny 10 taona ao anatin'izay zay nitaitaina mandalo olana miakatra any amin'ny polisy fitsaranana tsy fantatro ady tsy haiko hoe firy taona no afaka hitaina hoe sambatra be aty hoe
lama be etretinareo tsara fa ohatra zao raisiko aminareo fotsiny ohatra za zao mipelaka tia frantsa voninahitro n'andriamanitra ho an' Jesosy ny voninahitra mety ny fiainako aty alleloia ho an' Jesosy ny voninahitra isorako azy andreo manalina zany fa zao raha mety ny fiainako aty za tsy anatin'ireny olona le hoe misy olona miteny reny manao publika zany any andafo zany ndray dia olona mijanony any miazakazadavany any samy manana ny fiainana io samy manana ny fiainana io fa tsy azo atao ohatr'izany fotsiny mirava misakafo any atoandro mbola manao siesta aty andafy averiko foana mbola manao siesta verina miasa ny ariva ampitoromaso misakafo tsara tsy miazakazaka zany aho miasa lamina tsara eny aho miasa raha izay milamina ny fiainako fa zao tsy ampilamina ny fiainako a ny mena fa ny Madagasikara misy ankonako manana 1 million de francs de voa izy vary ray gony sy charbon ray gony de lany de anona fiadanana amin'izany mitsika ngamotsika riavana de ohatr'izany tsy maintsy mieritreritra hoe aiza ny fianakaviako zany any mety misy fianakaviako nge zany any riavana zany tena mety tsy misakafo fa tsy fantatra mety tsy manana compte Facebook mety tsy manana telefona se connectiavana tsony zany hoe le ambony le taona iainako teo zany mbola misy adsaina adiena firy taona ao anatin'izay zany any mahatsara afaka miteny sambatra be amin'ny raha mabe ny fiainako fa tsy maintsy isaina io mieritreritra arahoana ny ohatr'izao zany kely zany miteny am'izay manana ny ampy sy miadana ety hoe mandalo io any fa mampahery an'izay mandalo ady sy mijaly ihany koa hoe mandalo koa io mandalo na manakarena na mahatra misy teny fikasana na mpanantenanantsika misy teny fikasana na mpanantenanantsika vakiko taminao teo ny Petera 4:7 isika araky ny teny fikasana dia manana lalitra sy fotany vaovao antenaina mitomany ianao eto androany atao ahoana moa atsoy Andriamanitra atsoy ny fanamasina mahafany ranomasonao hain'Andriamanitra mahafany ranomasonao eto amin'ity tany ity dia mivavamatra kariva o le tenin'Andriamanitra teo Romanina 4:12 ny tenen'ny ranabavitsika teo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana misy zavatra tsy maintsy aretantsika eto mifalitsika na dia tsy tokony tsisy zavatra mahafaly azy inona mahafaly atsika ny fanantenana ny anatenantsika n'le promesse ilay fampanantenana hoe aorianao nge izy zavatra tenantsika eo ambadika io atsika io hoe ny areta zany amin'ny fahoriana fa mbola eto an-tanitsika eto amin'ity tany ity nahitantsika fahoriana ho ny tenin'Andriamanitra izy to amin'ity zao tontolo zao ty nahitantsika an'izany eto ny ahitantsika an'izany any an-danitrany tsisy fahoriana itsony tsy misy ranomaso itsony tsy misy alahelo itsony inona koa ny teneny teo tsy misy fitarainana tena tsisy fanaitainana halleloia mandalo ady ve anao zao hitanao tsika rehefa mianatra dia omena motivation tsika menray amandreny motivation tsika ohatra hoe menary reraka be aneny amin'le mianatra ndana fa zao vita vacansa entina mandeha vacansa tsara be nareo entina mandeha vacansa mahafinaritra be fa mandana aloha mianatra dia na dia efa reraka ary dia mieritreritra an'le vacansa nampanantenany dadasiny andana fa alleloia ndana fa omena tomobile ianao fa ataovy izay afaka fanadinana ohatra za mba nampanantenana zany efa nanalabaka tamin'izany ndana fa raha afaka dia mena tomobile fo maraina be aho tamin'izany fo amin'ny 5 sasany maraina mandeha manao koro halleloia
andeha tsy mahatsiaro ny atsika sy ny ririnina sy ny orana mieritreritra hoe raha afakety kosa aloha dia mahazo tomobile vitatra eo zao ty tongotra zao miala ny akady vatsy tamin'izany roa lazy mandeha tongotra akatra ny mandeha amin'ny atsara be iny dia ambojatovo dia midina manao korany ny lisera be arivelo tamin'izany fa tsy tsaronao satria inona ny zavatra ao tsainao azo tomobile raha afaketo dia fanantenantsika an'izay mahatonga antsika maninona ifaly amin'ny fanantenana na dia tsisy zavatra ifalina dia mifaly inona mafaly anao mananteno i zavatra tenaiko ohatsy hoe tena falyfaly misy fahoriana iaretana ny fahoriana zao no tenitsika tsy afafiry ny efa naretany ty dia tsy mifariritro zany tsika satria zao tsika misy teny fikasana na mpanantenantsika fa tsika ho any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao any amin'ilay tsisy ranomaso tsisy alahelo tsisy fangirifirina tsisy falaitainina tsisy fitarainana tsisy fahafatesa tsisy ranomaso dia inona ny ataotsika korazy tsika ary zany teny anao ny ady lalovanao io mandalo io ny aretina lalovanao io mandalo io rehefa marary isika manantena fanasitrananao amin'i Jesosy tsika fa tonga koa dia homanitsika mandrakizay tadidio fa misy olona tsy marary maty maika fa hainao marary io zany mety ho faty fa tsy ny maty ny mampatahotra fa le sanatria maty tsy tonga ny amin'ilay teny zavatra nampanantenainy misy namako izay ny andro taminay taloha omaly mihitsy zay andro lahy dia mifampiresaresaka izy eo atao ampianarana atao atokantrano nisy namana izy ry avana nampalelo anahy mihitsy ary niandro taminay taloha tena mianatra mafy be zay rahalahy zay mianatra mafy eritretinareo hoe amin'ny fitsasana izy dia efa tonga eo ampianarana miditra amin'ny valo zany efa amin'ny fitsasana zany mbola manao jonibotry ataloha alohan'ny hianatra ozy nareo dia miandry olona eo amin'ny fiandrasana taxi be eo amin'ny Antsiva eo zay eo Atsiadana eo akora ohatra dia miandry olona eo aho mandeha hianatra dia mitady mampiditra olona 5 anaty tomobiliko dia ariary zato nitondrako olona ray dia miakatra ny Ankatso ka ny avantagen'ny olona miandry anahy tsy eo amin'ny arean'ny bus izy miala fa ateriko hatreny ambony iny mihitsy rehefa andeha any Ankatso ariary zato tonga indray dia misy an'ireny mpiasa avy any Ambompo ohatrany miandry bus indray dia hidina ty amin'ny route circulaire iny dia ariary zato indray nitondrako ny olona ray dia midina point mort ohatreny mandeha mianatra tonga ny amin'ny valo sasany tonga ny ampianarana manam-bola be mihitsy tamin'izany nefa ilay namako io manfito sasany mandeha tongotra avy any amin'ny toerana misy azy dia tonga dia mandrapatonga ny amin'ny valo idirana dia maninona mankany amin'ny biblioteka mianatra miravo amin'ny 12 zay mandeha misotro labiera tamin'izany izy mandeha biblioteka zarana misakafo dia mianatra satria manomana fanadinana tsisy tsy nanomana fanadinana moa tamin'izany dia nampalebe eo izy nareo mianatra dia mianatra etreto zay mirava izy mbola mandeha kely 30 izy tsy mety mihitsy raha tsy mandany biblioteka ka mila mamaky boky be dia be moa dia mamaky boky dia mianatra ny tena nampalahelo andeha nanao examen zay tamin'izay ny andro voalohan'ny examen ozy nareo nanao examen tapamaraika tamin'izany ny anao examen manomboka alatsinainy hatramin'ny sabotsy maraina examen foana matiera anaky 7 indray atao 7 dia sabotsy maraina mbola manao latsinainy maraina latsinainy atrabilaka misy zoma hatramin'ny sabotsy maraina fa ny latsinainy maraina ozy nareo vonanomboka ny fanadinana tapotra ny fanadinana amin'ny maraina samy nanatitra ny taratasiny tonga dia nietsika andro be ilay namako io nietsika ny andro be dia nietsika andro be ilay fanjironjirotra zay satria nanino reraka loatra dia tena reraka dia inona zavatra trany tratrany andro be nietsika ny andro be any tonga dia tsy afaka aminao examen intsony izy inona zany ny vokatr'ilay azakazaka be nataony na misakafo ara tena tsara raha misakafo dia mianatra mandeha tongotra tena mampalahelo zay namako zay tena mampalahelo tena
vaky daholo ny fonay tamin'izay fotoan'izay tsisy azo atao mietsika ny abe dia rehefa mietsika iny dia ohatrany tsy tonga saina zay dia nasain'ny mpampianatra ny naterina za mihitsy moa nanatitra azy tamin'izay tany an-trano ny ariva zany ngeravana ny zavatra tena mampalahelo hoe le zavatra tena fotoana nantenanao an'le ny anaranao zany a teo mihitsy ianao ny tsy afaka ary za miteny atsika mivavaha mba tsy ho sanatry ohatry zany tsika eto amin'ity zao tontolo zay miezaka fa rehefa mitena fotoana ekarana ny tsy tafakatra patavela satria nanina reraky ny ady reraky ny olana reraky ny fakapanahy ratsy rehetrarehetra ry avako aloha le peterateur avakytsika koa amin'izany ry malala 2020 satria mana tena zany zavatra ireo dia mahazo to mba ho hita tsy manatsiny amam-pondry anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana ary faharapon'ny tompontsika dia keo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahintsika malalatsika taminareo koa araka ny fahendrena nomenako Alleluia. Mivavaha mba ho tanteraka amintsika ny apokalipsy melohan'ny antoizantsika ny apokalipsy 1:20 le Jerosalema vaovao teo apokalipsy 7 direnao tsara zao ty mba ho angatantsika amin'i Jesosy ty teny ty mba ho tanterahany amintsika apokalipsy 7 1:10 no tena Andriamanitra satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaranao vovonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany zany hoe io zany a ao anatin'io azakazakitsika io misy andro ny fakapanahy hiatra amin'ity zao tontolo izao ty zany hoe tonga zany dia sivana ngeza be latsaka amin'io daholy izao tontolo zao fa raha ohatra inona momba tombontsika amin'izao tontolo zao amontsika riavana dia anjely eto amin'izao tontolo zao fa inona ny tombontsika isika mitandrina tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana na iny kidona zany na iny kiatra mba hitandrina fa raha mitandrintsika Jesosy mihitsy no hiaro atsika hamonjy atsika amin'ny andro ny fakapanahy izay mahazo an'ity zao tontolo zao ty ka tsy ho tratran'le teotsika hoe mianatra be nefa tratran'ny andro be sanatria fa miandry asianao lay vokatry ny teny fikasana dia ny amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao mampetanetana atsika zany hoe tena hoany amin'izany toerana tsisy ranomaso tsisy problema tsisy accident mahatsiravina tsisy tsony hoe ifora-pisy dia inona atao fa andro amaninalina ianao mafinaritra hoe tena mampirata raha tivavaka maraina anko hoe isika ngeravana raha mahazo zao hazavana atsika zao reo hazavana hitanao reo itenenako reo alovolo reo hitany EDF mihitsy reo amin'ny ray amin'ny farany volana hoe misy rakoto salama na mpiasa jiro zao watt ianao zao ny consommationao izao kilowatt dia manazavana anao vavaka fiambena toko misy écran maromaro reo misy ordinateur maromaro misy jiro reo fa tena mba hiatro aloha fa tena mba zao hazavana hitanao zao alovola lafo zao ary raha andeha hivoaka any tokotany tsy te hampiasa jiro dia mitrotrongo tafotoanao fa na ny telefoniko ny tsy lovako na mbola chargeko iny avy eo mbola énergie iny mbola valovako vola iny ary aloha lafo eto amin'izao tontolo zao fa any an-danitra tsy misy alina intsony mazava be tsy misy aloka ainao moa zany fahazavan'Andriamanitra any an-danitra tsy misy aloka zao tsika rehefa miposaka ny masoandro dia arakaraka ny masoandro ny angezan'ny aloko atsika sady zany rehefa mitatao vonana kely dia kely ny aloko tsika re boribory kely eo mba ny tongotsika iny any satria mitatao vonana fa any an-danitra tsy misy aloka satria maninona tsy misy aloka riavana malala satria tena fahazavan'i Jehovah zany mahazava ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Mampitanetana anao ve zany
ampitanao ve no hoany am'izany toerana izany ndao hoany ny teny fikasana ny menantsika ary nampanantenana antsika aza kivy mandalo olana ianao anaty ady ianao mijaly manana olana ratokantrano ianao manana olana raboly ianao zany tena miteny anao afaka fahan'Andriamanitra eo fa tian'Andriamanitra ianao anana mpifaliana foana nefa na de mandalo andreo ary misy teny fikasana mampanantena antsika zavatra hifalitsika. Alleluia. Tsisy ranomasy tsony ary efa lasa tsisy fanantena tsony efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka amin'ny seza fiandrana ny Apokalipsy 7:20 zao tsika 5:5 zao tsika. Ary olona mipetraka eo amin'ilay ambony seza fiandrianana. Indro avoaziko ny zavatra rehetra ary koa izy tsorato fa matoky sy marina ireo tenindreo. Avoazin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Na ianao io ary ho avoazina, za ty ho avoazina. Amin'izany fotoana izany tsika rehefa kahitany an-danitra dia gaga be ay fe izao no tena tarehan'ny ranabavy rantaniana Marie Charline satria manino tanora kely daholo. Tsika zao raha zao ny ampisehoany ranabavy Marie Charline sy efa lehibe eto ranabavy itody izany efa mba nahazoazo taona eto efa ray aman-drenitsika ray aman-drenitsika reo ry zavy ankoatran'izy miravavy zao ny efa lehibe eto azo mijery anarana ry zoky ferana rakoto tamoazelina kely daholo reny tonga any. Alleluia. Satria many avozina tamozely kely tena. Alleluia. Avozina ny zavatra rehetra miavona zavatra tsika fareradreraka io ny atitsika ny vavony avozina tonga de vaovao be daholo reny ny zavatra rehetra avozina. Za io zao rehefa tonga mbola hitanao misy an'le voloko taloha lavalava ohatr'izao de le manao ohatr'izao rehefa manao beroty de miraraka ny voloko tsy mampino anareo zany miraraka ohatr'izao ohatra de misy miantsony de tokony ohatr'izao ohatr'izao ny volo veriny re zany amin'izany. Alleluia. Avoziko ny zavatra rehetra ny rehetra rehetra avozina. Ary toy zany mijanona tanora ohatr'izao ihany ny zazakely tonga de tonga tanora nianitra miverina tanora. Alleluia. Ary koa izy tamiko tanteraka ireo zany ary fasombiga fiandohana sy fiafarana za memaimaimpona ny loharanonranonena ho an'izay rehetra mangetaheta tsy vidina ntsony izy amin'izany. Zao anao rehefa mba te hatanjaka vidinao ny reny boisson énergétique rehetrarehetra vidinao lafo mihitsy nyreny fanafody mba mampatanjatanjaka reraka anaty sasan'Andriamanitra nketsika ramana misy fotoana reraka za mahafantatra pasitera noho ny fanaovanasan'Andriamanitra hatrany fatigue générale niditra hôpitaly saiko maro na mampina rogaga hitanao hoe zavy io satria navozina. Alleluia. Vidina lafo fa amin'izany fotoana zany no tena Andriamanitra omena maimaimpona ny loha ranonraноnaina ho an'izay mangeteta misotro fotsiny tsika. Alleluia. Izay maresy dia andova zany zavatra zany ary ho Andriamanina ary izy ho zanaka. Izay maresy mila reseny ty zao tontolo zao ty. Mila resena ny fakapana, mila resena ny tsy fahamasina, mila resena ry amana re zavatra rehetra mety atonga atsika tsy ho tonga. Alleluia. Zahako tamita mampiny efa nanomboka somary nalasanana kely ihany tam'izany fotoana fa tsy mbola le zany lava volo be. Zay maresy no andova izany zavatra. Misy zavatra zany Alleluia. Misy zavatra zany ao tena hoe mila resentsika ary avana malala. Misy zavatra ao tena mila resentsika. Raha tsy maresy an'ity zao tontolo zao ty sy ny fakapana eo aminy tsika de tsy andovan'izany. Isika nefa tsy hoe mafy be dia haresy an'izany fa ny avitantsika mandresy an'izany dia le teniko taminareo teo hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetantsika. Dia Jesosy ny hanome antsika hery hahafahantsika. Alleluia. Jesosy ny hanome antsika hery hahafahantsika mandresy
amin'izany miala amin'izany fakapanahy zany. Amen. Tezika ten'Andriamanitra. Fa nisy sy ny tsy misy vetaveta sy ny mpamonolona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisamby ary mpandaika rehetra dia arana ny anjarana ny afary mirehitra afo sy solofara. Izany ny mpampatesana faharoa. Tsy tonga amintsika ane zany. Tsy ahazo asianao ane zany. Ary afaka malalaka. Tsy ahazo atsika asianao zany. Azany tena teteny amintsika hoe tsy ahazo atsika zany. Ny tanan'Andriamanitra ane ry havana. Ny tanan'Andriamanitra ane ampahery sy ombatsika sy tantanatsika. Afahantsika tonga amin'izany. Za mampahery anao androany. Azakivy. Azakivy manoloana ny zavatra izay lalovanao. Fa manakatenaintsika. Manakatenaintsika ry havana malala. Afaka tonga antsika ry havana malala. Tampotra zao ady zao. Tampotra zao ady izay lalovantsika zao. Halleluia. Tamin'izay sy mampionina ny ona. Ohatran' zao amin'ny sary zao zay. Efa nalasanana kely ihany ny voloko rehefa be andrina kely tamin'io. Ohatr'izao zay tamin'izany vao niona. Tsy ho hita aloha mbola efa lasa ny voloko tamin'ireny. Io zao mampionina any amin'ny tamin'ny taona efa ela tany zao. Reo izay roa kely tamin'izany fotoana zany mbola kelikely. Alléluia. Toy isika ten'Andriamanitra. Anjara tiako tenenina amintsika zany dia zao. Misy fampanantenana. Isaia 5:20 nge vakitsika. Isaia 5:20 andininy Isaia 5:20 andininy 7:10 hatramin'ny 7:20. Isaia 5:20 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indro za mahary lanitra vaovao sy tany vaovao. Ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olona no firavoravoana. Dia ho faly amin'i Jerosalema sy ho ravoravo amin'ny oloko. Ary ny feo mitomany tsy ho re antsony na ny feo mitaraina. Ary na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro. Ary tsy hisy antom-panahy izay tsy hatapotra ny androny. Fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona azy. Io ilay teneniko anareo teo. Ary ny mpanota aza dia hatratra 100 taona vao ho zonona. Mbola lalina be na zavantsika an'io fa ho azavaintsika any ariana. Anao trano ny olona ka hitoetrao ary anao tanim-boloboka ny olona ka hinana ny vokatrao. Tsy anao trano hitoeran'ny olon-kafa izy na amboly zavatra ho an'ny olon-kafa. Ozona mantsy zany. Ozona mantsy zany. Tamin'ny 2002 sary tamin'ny 2002 tany. Taorian'ny crise 2002. Tamin'ny 2002 mantsy izay mivady noho ny ona. Tsy hanao trano hitoeran'ny olon-kafa izy na mboly zavatra ho an'ny olon-kafa fa ho takana tamin'ny ny andro ny hazo ny andro ny oloko. Ary ho voavidiko dia hanara-poa ny asan'ny tanany. Halleluia. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka. Fa taranak'izay nitahiany Jehovah ireo ary niterany mao aminy. Raha mbola tsy miantso azy izy dia hamaly ary mbola tsy miteny izy dia hiaino ny ambodisiny zanak'ondry hiara-komana ary ny liona hiara-mololo ny liona hihinany mololo taka ny omby ary ny mena rana dia vovoka ny fihinany ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy hoy Jehovah. Amin'izany zany na ny ambodiana ny zanak'ondry isy fitsarana be mihitsy amin'izany, isy fiarahamonina mahafinaritra be mihitsy amin'izany fotoana izany le avako. Teneniko anareo. Isy fiarahamonina tena etretinao zany ambodisy ny zanak'ondry hiara-komana. Dia etreto hoe amin'izany ny liona tsy carnivore intsony hoe mihinan-kena. Lasa herbivore zany hoe lasa ohatry ny omby mihinana vilona. Fa eny amin'ny liona zany anao dia lolovinao fotsiny ilay liona indray fa tsy mihinana anao zany intsony. Lasa ohatry ny kilalao kely. Fiarahamonina hafinaritra kely avana amin'izany. Mandeha ianao zany eny an-dalana tsisy intsony hoe manentaka.
ny liona rehefa tsy mihinana tsoky ny olona no tsy iova ry avana am'izany tampotra dreo zany hoe anao miasa de hoan'ny patron anao miasa zany tsika de mikaramantsika ohatrinona fotsiny nefa ny tsy zany tsony fa hoy tena Andriamanitra ny zavatra ihinana ny asan'ny tananao tokoa ianao anao trano anao de toetrao de anao tanyboloboka tena fiainana mahafinaritra tsy tapitra io raha ho tantaraina ary ny teny fikasan'Andriamanitra nataony be de be mba hahatonga antsika n'inona mba hahatonga antsika tsy ho kivy mba hahatonga antsika tsy ho ketraka ny amin'ny zavatra izay nalovantsika eto hoy hoe bolina toko 7:7 ny fanantenan'ny marina de fifaliana obolana 10:28 ampaherezako anao obolana 10:28 ny fanantenan'ny marina de fifaliana fa mifanantenan'ny ratsy fanahy kosa ho foana ny ratsy fanahy zany eto an-tany ihany ny anazy tsisy fanantenana ho anazy hoy Jesosy efa azo ny azy ny valim-pitiany fa ianao ataovy zay tonga anao ho tsara fanahy fa ny fanantenanao na milalovanao androany mety lalany ratsy fa lalana migodana lalana mbe volamena ho maninao anao misosa fotsiny fiaina mahafinaritra halleluja fitomanina ngetsika mankitena androandro mahafinaritra fitomanina toko 7 ny 7:20 Jehovah nanjarako hoy ny fanavo ka dia anantena azy aho amen hoy ny 1:20 zany no etretiko taopoko ka dia anantena zany ianao zany manoloana ny zavatra mafy be lalovanao io de amponanao manantena fotsiny zara angatena zao aloha ny fiainako eto fa zara anga manantena an'Andriamanitra halleluja zara anga manana lanitra ho atenaina azany tsy tokony ampakivy atsika any tsy tokony ampalahelo atsika sy ampifarivotra atsika eto amin'ity fiainana ity fa lalovantsika zay eto reo olona miara-miaritra amintsika eo fiainana eto amin'ny tontolo zao tingeravana tsy tsika reny miaritra amin'ny mafy miaritra mafy koa reo olona reo fa izao reo na miaritra mafy reo olona tsy mivavaka reo tsy manana ny natenainy reo zasy ianao tsy haiko tsony hoe firy no teny fikasana nataon'Andriamanitra ampaherezana antsika fotsiny momba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zany satria maninona satria tena tian'Andriamanitra isika halleluja tena tian'Andriamanitra isika ho tonga ny an-danitra tian'Andriamanitra isika tsy ho kivy halleluja ampaheranao androany andotsika ho any an-danitra andotsika tena hifikitra andotsika tena hifikitra andotsika tena hifikitra iny anira mifanaraka amin'izany mampionina halleluja andotsika hiandrandra fa misy fampanantenana no menantsika misy fampanantenana ny amin'ny fiainana manak'izay tsy tokony hankivy atsika halleluja ho dahiny tompony atsika menakavy mifalia amin'ny fanantenana manana fifaliana foana gaga ny olona foana no mahafaly atsika de fa mahafaly atsika tsy voatery le androany halleluja tsy voatery le androany fa manana fanantenana fifaliantsika ny amin'le zavatra tenaina inona le zavatra io ny fanantenana io io rena mpanantenan'Andriamanitra atsika io rena mpanantenan'Andriamanitra atsika halleluja ho tahiny tompany atsika menakazy mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana na ahoana sotra mampionina na ahoana inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao inona ny lalovanao zao tsika miteny zao ampahelezan'Andriamanitra zasy ianao
Halleloia. Ohatrany tsy hitako izay hira tena mampiony izay azafady a. Halleloia. Mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta amin'ny fivavahana. Na ahoana zany na ahoana. Mahareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mifalia amin'ny fanantenana. Fa ny teny fikasana efa nyteny tamintsika. Halleloia. Ny fanantenana, ny teny fikasana efa nampanantenantsika. Fa tsy maintsy ho tahin'ny tompontsika ho tonga ny an-danitra isika. Amen. Samy mahery, samy tahin'ny tompo, azakivy. Manakatenaintsika amin'izao azakazakatsika izao. Manakatenaintsika amin'izao azakazaka ataontsika izao ry havana malala. Sotsika, hijery anankiray tsika. Amen. Atolotra antsika ity izy ity. Tsy tsy hitako ilay hira ilay tena mampiony kanefa tsara izay izy izay Halleloia. Mino fa nampairanareo ny tenin'Andriamanitra. Tady izay iry izay satria tiako ampairezanareo izay iry izay mba hanana toky isika. Azakivy, azakivy. Isika raha toa ry havana malala eto amin'ity izao tontolo izao ty araka ilay tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra nge Jesosy nge raha mitandrina tenitsika tsy mampatahotra antsika izany. Olona tena Andriamanitra averiko aminao hoe Apokalipsy 7:1-10 satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao. Za kosa hiaro anao vovonjy amin'ny andro fakapanahy izay tsy maintsy hiaritra amin'ity zao tontolo izao ty amin'ny fizahan-toetra izay atao eto ambonin'ity tany ity. Ny herintsika dia tsotra sady manantenitsika no mitandrina tsika. Tandrina ny tenin'Andriamanitra isika. Miaino ny tenin'Andriamanitra isika. Dia matoky fanampahiranao zay. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Sady mitady hira ihany fa tsy mety hitako ilay hira ilay tenena mampiponina teo. Halleloia. Nefa raha mba hitantsika izay dia mahafinaritra. Fa tsy hitako nefa ilay izy. Andao ataontsika ity anankiray mahafinaritra be ity. Tiantsika be koa ity anankiray ity ary amin'ny Pentecoste ary ity ity ataontsika klipy mihitsy. Halleloia. Izay andao ataontsika ity ilay ity ho voninahitran'Andriamanitra. Dia ho tahin'ny tompotonena antsika rehetrarehetra. Azakivy mahereza ho tahin'ny tompontsika menakavy. Eo ary ny groupe izay maresy miara-miry ao anaty Zoom ao anatin'ity hira mahafinaritra be ity tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Amen. Aloha misy tsy mety kely misy tsy mety kely ry havako. Ankizy moa mbola atao anaty Zoom ato ambadika dia somary mifangaro kely rehefa efa ilana tsiny indrindra. Ilana tsiny amintsika rehetrarehetra. Ataontsika indrindra fa aloha lambitsika kely ny ato amin'ny Zoom ato. Ankizy ato amin'ny Zoom ato. Dia sady araka hira amintsika ry zareo. Halleloia. Mety aminareo ve izany raha mba miaraka amintsika mihira amintsika reto ralasana bavintsika ato anaty Zoom ireto fa angatahitsika kosa nefa fa samy anapaka ny micro-any ny tsirairay avy
Amen. Napaka micro. Ohatrany tsy mety raha vao tavary. Ahoana asiantsika hivavaka miaratsiny moa fa misy fandaminana kely afahatsika mba miara mifaly koa mila miara mifaly Halleluja. Ndawary. Wavinyandirai isukacani lanice Isau sianau lenyacikian Tefansika kurevoar Lefauvina temanye Udififaliame Inakuyano mirafiderade Wavinyandirai isukacani lanice Isau sianau lenyacikian Tefansika kurevoar Lefauvina temanye Udififaliame Inakuyano mirafiderade Ora Bablina. Inawine Lepandefca nunyani Inawine Lebeftiavana nunyani Inawine Nalestia nunyani Favorina te erano maste la suffiada Mario Consilla. Wavinyandirai Isau sianau iacikian Lefasana leibe Aminuni laice Fifalina sese Seitelena vulame Itakuyano amipifaliame Inawine Lepandefca nunyani Inawine Lebeftiavana nunyani Inawine Nalestia nunyani Lefavorina te eramaste la suffiada Anche da Castiglione. Che la vita e che Lui già mira Osana, Osana, Unimaice
Alleluia. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Amen Jesosy. Halleluja. Ivavakantsika ravana malala dia hitentsika manao hoe Jesosy eo apio zahay ho tonga any. Apio zahay Jesosy. Mila fanampian'Andriamanitra tsika ravana. Andaontsika metoky an'Andriamanitra androany hoe Jehovah, ny fampanantenana izay nomenao mandrisika anay. Halleluja. Fa apio zahay hitandrina ny didy, hitandrina ny teninao, mba hahafahanay Andriamanitra, mba hahafahanay tsy lavo ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao ity. Fa raha lavo zay ka resy zay, tena te heninay androany aza ny teny fikasana, tena heny fotsiny ihany zay fa tsy hiditra, zay Jehovah te hiditra, zay Jehovah te ho any an-danitra. Zay Andriamanitra tena voniny zay na hiaro toro mandra-pahafatinay, ihany tenin'Andriamanitra sy akato tenin'Andriamanitra mba handehananay any an-danitra. Zay Andriamanitra voniny zay hifadianina raha ilaina mba te ho any an-danitra izay. Hifadiny ratsy andeha araka ny sitraponao fa te ho any an-danitra zay Andriamanitra. Apio zay Jehovah Andriamanitra, ampio zahay. Halleluja. Sotra Tompo, sotra ny amin'ny fitiavanao. Sotra fa fantatray fa tsy hanary anay ianao, omba anay ianao e. Matoky izay Tompo, matoky anao zay. Betsaka Jehovah Andriamanitra ny mety ho sakatsakana mety tsy hatongavana ihany. Eo ny devoly sy ny satana zay tsy manaiky,
amelana hiakatra moramora aky fa te hisarangotra anay te hitazona anay fa fantatray koa Jehovahandriamanitra fa ianao efa naniraka an' Jesosy zanakao anatsaka ny randry teo ambony hazo fijaliana ka io hazo fijaliana io dia hibahana ny lalana tsy tonga sy vinany amin'ny fahaverezana tsy sisika ho any zay fa eo no nitsatoka ny hazo fijaliana ilay Jesosynay nibahana ny lalana tsy ho any mivilo any amin'ny fiainana mandrakizay tary io lalana mehoery fa marefo zay Jesosy any nanay zay mora kivo nanay zay mbola mora mihemotra nanay zay mbola mora mangatsika ny fampanantenana tena tsara ny avy aminao Andriamanitra fa ny avaty aminay dia betsaka ny tsy tanteraka ka ho mehoery zay ho voavonjy amin'ny fakapanaratsy ny devoly eto amin'ity zao tontolo izao ety mba hatonga anay aresy mba hatonga anay tsotavela hiaraka amin'izao tontolo zao hijaly eto Andriamanitra fa mba niazakazaka ihany mba niezaka ihany Jehovah misaotra anay amin'i Jesosy zany atao voninahitra ho anao matoka Jesosy fa ao anatin'izany toroteny zany vavaka izany dia kasika ny tsirairay avy aminay ianao anome anay hery vaovao ahafahany indray miazakazaka petraka aminao ny fitandremana mipasika raha mipitro alina tahaka izao Andriamanitra ho feno ny fanatrianao andraisanay famonjena andrasanay iandrasanay ny rahan Jesosy zanakao anokatra ny lalany ny fiainana mandrakizay ho aminay ho anao ny voninahitra mandrakizay dia vorisy satana fatotra amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hikasika tsy afaka nyelingelona tsy afaka hibahana ny lalanay tsy ho any an-danitra ny lalanao Jesosy Kristy tompo mangatana izany vavaka izany halleluia amen hivavaka sika amin'izao fotoana izao any firenena dia andao ampandrosotsika ny anabavitsika mihaja avy any Madagasikara hivavaka ho an'ny firenena teny tompo raha nabavy mihaja anao ny fitenenana Alléluia. Tainy tompo pasteur Menakavy tainy tompotsika rehetrarehetra misaotra manome ny fitenenana hiavaka hivavaka ary sika famaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena misaotra anao izay rehefa tena mamy be ny teninao izay nampombanao ny mpanomponao teo fa ny teninao dia tena mampahery anay ny teninao dia manome fanantenana anay fa izay dia manana lanitra vaovao sy tany vaovao olovaina sy atenaina Jehova meo anay ny faharitana mba ahazoanay ilay teny fikasanao indray Jesosy omeo anay ihany koa ny hery ahafahanay maharesy ny fakapanahy sy ity izao tontolo izao tsy ahafahanay Jesosy tentina hoe andova ilay fiainana mandrakizay ao aminao Jehova ampio izahay hitandrina ny teninao mba tonga anay haresy mba tsy ho lavo ny fahotana tsy ho lavo ny fakapanahy fa tena mila ny fanampianao izay Jesosy esoretsy anatinay raha eo ny akiviana fa ataovy tena hifikitra sy andandranao izahay fa misy lanitra olovainay miaraka aminao Jesosy rehetra izay tena hoe manatenanao voninahikatoanao fa ho any an-danitra izay Jesosy tario izay Jesosy fa tena mila anao ny fiainanay mba hahafahanay maharesy mba hahafahanay mandova an'izany fiainana mandrakizay izany Jesosy dia tena ameo an'ilay fo tena tianao izay tsy miteninao izay mitandrina ny teninao izay fa izany any nahafahanay maharesy dia makasitraka anao izay Jesosy satria ianao nefa mandray an-tanana anay foana Jesosy ary ianao no mitahiry anay dia amin'izao fotoana izao dia entinay tanatrianao ny firenenay entinay totongotra ty firenenay malala anay ity Jesosy satria tsy miankina aminao zavatra iainanay eto amin'ity firenena malagasinay ity Jesosy jereo manokana ny tsirairay avy jereo manokana ny isatokantrano isambaravarana isambatan'olona Jesosy mba tena hoe hifikitra aminao tena hoe hitady anao Jesosy mba hahafahanay tena hoe anana fanantenana Jesosy fa mbola misy fiainana tsara lavitra noho izay iainanay eto izao Jesosy miandry anay aorianao Jesosy ka milanao mihitsy ny tsirairay avy milanao ny firenenay Jesosy milanao ny
mitondra anay mila anao tsirairay avy hatramin'ny madinika hatrika hatramin'ny lehibe indrindra eto amin'ny firenenay Jesosy a. Tena hoe mba hifanena aminao sy ny teninao, mba tena hoe alalanao bebe kokoa mba ahafahana mahafantatra ny teny fikasanao, mba tena hoe ahafahany andova ny fiainana mandrakizay. Dia ireo Jesosy a tsy nosy malalanay ity fa tena mila anao Jesosy ary mamindrafo amin'ny firenenay, amin'ny tanindrazanay, amin'ity Madagasikara malalanay ity. Matoky izay Jesosy fa ianao Jesosy no andray amin'ny tanana indray ity firenenay ity. Tena hoe hikasika ny fony tsirairay avy hiverina aminao, andeha araka ny sitraponao, fa izany ihany no ahafahanay mandresy, izany ihany no ahafahanay miala amin'ny fakapanahy, miaro anay amin'ny fakapanahy dia miteninao, ny fitandremana ny teninao. Matoka Jesosy fa hikasika nisy ampiangonana, nisy ambarabara, nisy tokantrano ianao amin'ny alalan'ny teninao, ka ahafahanay manana fanantenana indray Jesosy a, fa mbola manana fiainana vaovao izay a, na dia eto amin'ity tany feno fahoriana, feno ranomasy ity aza dia mbola afaka andova fiainana tsara sy mahafinaritra izay tontolo. Nisy matoky za Jesosy fa afaka izany dia eo am-pelantananao dia ny voninahitra sy ny vera tsy efaray dia anao rery ihany a. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra na ranavavitsika mihaja tanatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamin'ity androany ity izay. Tapitra ny fandarantsika, tapitra eto ny fandarantsika. Raha mbola sy tonga eny amin'ny ranolanitra Jesosy mbola velona soma tsara kokoa antsika. Dia eo anetitsika izany amin'ny larobia na lakamisy. Raha tsy reraka loatra izay manao pasika raha pitso dia misy fandarantsika amin'ny larobia. Raha ohatra moa reradreraka izay dia amin'ny lakamisy tsika mihaona. Aleloia. Dia tahiny tompo-daholo atsika rehetrarehetra dia manome fotoananao izay hiatrika pasika araka aminay hiatrika mivavaka pasika araka aminay dia mandeha vasa MP1 dia ampidiriko anaty groupe ianao. Manomboka amin'ny 7 ny lancena ny Zoom raha pitso anatin'ny alim-bavaky ny pasika. Tsy mifarana io mandeha ny fotoam-bavaka, arahany toriteny, arahany fandraisana fanasan'ny tompo, arahany fiderana, mety tsy haina amin'ny roa maraina na amin'ny telo na tsy fantatritsika no afaka hisaraka eo raha pitso, afaka pitso maraina, fa dia samy tahin'ny tompo, samy mahery daholo tsika tsirairay avy. Izay ary ny fandarantsika, alefako mandeha kely iray minitra ny fotoam-bavaka dia anao velomantsika kosa ireto rahalasana bavitsika reto ao amin'ny Zoom izay ary hiatrika pasika aminay. Izao fandaran'izao ny misy dia azo adinao fa ao ireo mpitondra mivavaka antsika dia ireo groupe izay maharesy izay maminay miaraka aminay isan'andro. Ireo izy mivady anao velomantsika mihaja sy alain tahiny Jesosy. Halleluia. Aingo Nirina Rodriguez manao velomantsika any amin'ny pasika ho ny mihaona. Marie-Jo manao velomantsika miaraka amin'ny Eden, bon anniversaire Eden, anniversaire ny Eden androany, afaka mirary soazitsika anaty commentaire. Anniversaire ny Eden kely androany, bon anniversaire Eden. Nambinina tahiny Jesosy raha pitsika mihaona amin'ny pasika. Tojo Mikael efa mietanetana tahako ny telefônina ny tarehany io izy io manao kompatanana antsika. Neny Charline tahiny Jesosy lana amin'izay midodova vita ny Jehova. Tahiny tompo Bert Sava, Elizatsiala tahiny Jesosy. Rasoa Nirina Fabiola. Alléluia. Marie Hortensine tahiny Jesosy daholo. Aiza ny sary Marie Hortensine tsy hita. Mahenso tahiny Jesosy. Alléluia. Marie Hortensine zay vao mipotra. Tahiny tomponinareo izy Marie Hortensine. Manoloka mamanareo Lovely. Io ny tsikitsiky ny erikana dia efa amin'ny ray maraina ary amin'ny raika amby sasany alina hiatrika pasika izy manao an'io. Lina koa mbola tsy mitodova, mbola manoloka mamantsika rehetra hony Rosemine ihany koa kompatanana kely tsika ny Bordeaux any ao Sandola kely tahiny Jesosy. Kadaka malala manao velomantsika. Fontaine Lalanirina rapitso mihaona amin'ny pasika. Tahiny Tompiaina mihaontsika rapitso amin'ny pasika ao. Ary mivavaka ny pasika ny tanjona Soameva tahiny Jesosy.
Patanana Ranavavy Sylvie Tahin Jesosy Rodine Marie Tsopotra io Rodine Faranany Zokiama samy tahiny tompo daholo raha pisitsika miona mahereza daholo ary izy menakavy misaotra nareo tao amin'ny zoom atao ihany koa ho any Jesosy ny voninahitra. Alléluia. Amen. Na kiradio.radio12345.com afahanareo mihaino ny radio dia tahiny tompo daholo azy.